Manao an'olontsika resatsy Madagasikara. Sarotsatsa tamin'any no nanao an'ity vidéo ty satria tsy napoziko ny zavatra mitsanga moa zany amin'ny situation ko amin'ny Barea amin'ity regroupement zay mitoraka ty. Misy fotoana zay coach ny fampiantso teo amin'ny une semaine teo zany, presque une semaine zay coach mifampiantso téléphone foana moa zany satria izy manontany hoe ahoana sy ahoana ny resaka coronavirus ny tsisy problème amin'ny club hoe fa niana lao zao. De niteneniko izy hoe tsisy problème ao hatramizao zany mbola tsisy olona niteny, tsy mbola voatenin'ny directeur, tsy mbola voatenin'ny coach hoe tsy mahafaka mandeha na ohatran'izany fa je pense tsisy problème ao. De aveo niteneniko coach hoe coach, de toute façon raha ohatra ka misy problème ao tsy maintsy hoe amande ihany problème eo. Fa raha resaka amande tsy mampaninona fa avelako any nata tsy hoanjareo tsy na mikaramaka ao teneniko an'izany mihitsy coach. Fa za amin'ity indray mitoraka ty de tsy maintsy andeha amin'ny équipe nationale, zay ny teniko nataoko tamin'ny coach zany. Mbola resaka amande tsy mampaninona sady efa zany mihitsy ny fataonjareo hoe rehefa tenenina hoe tsy mandeha anao ka mbola mandeha tampoka de amenjareo amande. De tsara zany ozy ny tenin'ny coach. Zany mampatonga iny zavatra mifuite amin'ny Facebook iny amin'ny resaka hoe nata tsy hoanjareo ny karamako zany fa marina iny zavatra iny. Ka tamin'ny zoma teo nanova lalàna zany Bulgarie hoe zay olona makany Afrika, miverina aty tsy maintsy mandalo quarantaine, 10 jours de quarantaine zany. De tonga amizay tamin'ny latsinainy zay avy nanao entraînement, de vita entraînement de convoquena tamin'ny bureau, misy anankitelo zay, za de anankiray manao amin'ny Benin, de anankiray manao amin'ny Diable Rouge de Congo. De convoquena zay de tao le directeur sy coach moa zany. Nanatsovana an'iziny le tsotra ozy teanjareo, azonay convocation anareo, aina tsara hoe important be io match ataonareo io fa tsy ho avelanay nareo amin'ity indray mitoraka ty. Fa inona ny antony satria zay mbola tsy malala fa hoe pourquoi. Nao ozy tenjareo fa namoaka lalàna vaovao ny Bulgarie de tsy mahafaka ny olona avy any Afrika vao tonga makaty de tsy maintsy miditra quarantaine zany 10 jours manko zany. De teo moa zay niteny hoe de tonga de niteny hoe écoute zaho efa presque 3 fois successive za tsy nandeha tamin'ny équipe nationale aiko fa tsy fautinareo le izy tamin'ny voalohany fa satria za blessé de aveo voan'le corona de amin'ity indray mitoraka ty indray lalàna anareo indray no mivoaka de teo zany sady mba niangara anjareo hoe aloha zay mba andeha aloha zay teo mitsamo mba andeha satria tena important be aminay telo io match atao io satria ny amin'ny Benin koa zany de mitovy situation amin'ny Madagasikara mihitsy hoe mila maresy match anankiray, ny amin'ny Congo moa mila manao match nul anankiray de tafa manao Coupe d'Afrique amin'ny 2022 zany. De teo naingabo teo de ozy teninjareo hoe amin'ity indray mitoraka ty nareo tsy mandeha ozy teninjareo satria nareo important atao militoko rehetra. Atsika ozy teninjareo miviser 10e titre de champion, 10e titre consécutif pour être champion ozy teninjareo. Donc nareo ny tena important, donc voilà ozy teninjareo tsy mahazo mandeha nareo. Teo moa zany zay ketraka teo moa zany zay. De zay moa nisy match le tamin'ny talata teo, donc tamin'ny latsinainy zay après ny entraînement nakany amin'ny hôtely. De tonga tany amin'ny hôtely tany zay de avy misakafo de sady mbola mieritreritra mitady fika hoe niko atao ty satria efa fatako ny zavatra miandry atsika any Madagasikara hoe haiko ny zavatra miandry amin'ny Barea hoe tena match goavana be contre Éthiopie io, surtout le match contre Éthiopie. De navoriko izy mitsamo de resako hoe andao resatsika lahatra hoe coach mba hamelatsika hanao le match anankiray fotsiny. Neny Madagascar le 24 de neny Benin le 25 de le Congo le 26 izay. De ok ozy tenin'izy mitsamo ndao ara ho resany coach. Convoquena indray le coach ny Dogoretry, le mipetraka ty nazavako.
coach ny telo mitsamo moa dia tena mitovy. Tena important be aminay ao le premier match ao atao nay telo mirahalahy zao ka dia teo dia ozy ny teny hoe voilà dia tena important be aminay ao le match ao mba miangavo hoe zahay aloha zay mba hanao ny match anankiray fotsiny aza ao anao am'le 24 ao dia mody rapitso dia le 25 ao zany dia tia Ludogorets. Dia ozy ny teny le coach hoe ok ozy ny teny le coach tsy maninona zany ozy teny fa anjaso ho resahako amin'ny directeur manao match tsika rapitso ozy ny tenin-jareo dia amin'ny larbi après un entraînement ho convoqueko lisany telo mitsamy miaraka amin'ny directeur. Ok dia teo dia vita moa zany le bola ho maliny dia naresy zay dia voilà dia nanao entraînement zany dia vita entraînement dia convoqué n'andray zany zay zany hoe zay zany rehefa mba falifaly hoe mety ho avelan'jareo kosa angamba anao satria match anankiray fotsiny ny atao. Dia tao koa le directeur tamin'io dia tao resahana dia nazavako zay zany iny hoe aloha zay directeur ao mba handeha hanao ny match anankiray fotsiny moa ny nahy fotsiny moa ny Madagascar ao izy manao contre Éthiopie. Any Éthiopie ho amin'ny baolina fa tsy any Madagascar. Raha ohatra ianao mieritreritra hoe nandehanako amin'ny équipe nationale hoe mety hoe andeha hijery famille mejano anatin'ny sainanao. Non, le match ao ataonay le hoteneniko hoe contre Éthiopie dia any Éthiopie ajanoko ale any Madagascar tsy maninona to dia mody za rapitsony tsy mankany Madagascar tsy mahita ny famille nefa hoteneniko hoe efa ray taona sy telo volana za tsy nahita ny fianakaviako ka aloha za mba anao ny match dia miverina dia ohatran'izany koa izy mijano mivaly tenin'le aveo dia malaky jamais ozy ny tenin'le ry jamais fa ahoana ho any Afrique du Sud ozy ny teniny tsaiko misy an'izany virus tsaiko ina virus moi je connais même pas tsy haiko hoe ino zany resaka virus misy virus dangereux be zany any Afrique du Sud zany ny teniny dia ozy teny hoe le match aneny eo any Éthiopie dia ozy le ry lololololololo Éthiopie ino maminogo virus tamy midikan'izany hoe tany ara ny tena bobaka ozy nata za tezitra be iny lasa tafime ianareo le tezitra faly reny le mitsika anao nefa ny tezitra zay tiako tenenina manko hoe tezitra fa le tezitra be anao nefa mbola tafitsika any donc tonga dia efa teo amin'izay anao dia efa ketsaky ianao donc mitenen'jareo hoe non c'est non vous êtes important dans l'équipe nareo le important be nareo amin'ny équipe tsy mahazo mandeha nareo tsisy joueur africain hony eto aty à Bulgarie fa tsy atao Ludogorets tsy joueur africain alefa amin'ny club bulgare makany Afrika nohony amin'io quarantaine io ary navoaka amin'ny ministère de santé any Bulgarie koa zay zavatra zay. Donc j'espère hoe nareo mba mahazo an'izay zavatra teneniko zay fa marary aminany tsy fandehanako makany amin'ny équipe nationale tamin'ity indray mitoraka ty satria haiko hoe surtout le match contre Éthiopie tena tsy tiako mihitsy ny hoe ndeha hilope an'io match iny efa niezaka zany anao zay fika raha ohatra raha resaka karama nata karama ray volana efa miteneniko tamin'ny coach mihitsy zany nata alain'jareo ary karama ray volana tsy maninona ao fa tsy maintsy mandevana amin'ny tokany coach Dupuis satria Dupuis moa efa mifakaharo tsara mifampiantso foana ary malahelo be konko zany nifoko satria za te hanampy ny Barea te hanampy ny coach Nicolas Dupuis mba ho qualifié nzay tsika hanao Coupe d'Afrique any Cameroun amin'ny 2022 nefany tsy ao anatin'izany pouvoir hoe andeha hanampy l'équipe Barea zany za amin'izao fotoana zao angamba sisa ny azoko atao angamba sisa dia mankahery ny équipe nationale dia mivavaka amin'ny équipe nationale tsika mba ho lasa mba ho tafita anao an'io Coupe d'Afrique any Cameroun io zany tena mba ho raharaha tsika
ino moa zany dikany zany tena mba faniriko voilà zany tena mba faniriko hoe hanaoko coupe d'Afrique indray amin'ny 2022 dia hiaraka hifandray tsika ary mihitsy manantena za fa raha Ethiopia tsy haresy antsika ary ty match anankiroa ty aingany mba misy vokatra amin'izay tsika ho qualifié amin'ny CAN 2022 ka zay le izy le vahoaka malala fa malahelo ny tenako miteranareo amin'izany ary tena vokatry ny fo mihitsy ary za miresaka nata za miresaka tamin'ny zareo nahazo amin'izany variteny hoe tsy mahazo mandeha zany tsy afeniko anareo fa naingalatsaka mihitsy ranomasoko ka manantena anareo fotsiny za hoe mino aho fa mba tsisy amaonao foana angamba ny vahoaka malagasy mieritreritra ny zavatra teneniko zany fa mba micomprendre ny zavatra mahazo anahy satria mifaniriko dia hoe dia anao mihitsy mitindra mitoraka ty satria le problème manko ohatrany coïncidence foana hoe tsy afaka foana initié tato ça fait 3 fois ary azoko tsara ny tianareo tenenina fa ça fait déjà 3 fois ça fait déjà beaucoup fa tsy fidinoana nefa le zavatra fa zay le zavatra mitranga ka apetrako nareo dia mintsy mantsiny za fa tsy maintsy mifankahita atsika alefa barea on est ensemble.